Manahy hisian'ny an-trano révérend Andrianalijohn Andriamanampy fantatra ny maro amin'ny anarana hoe Satrobory. Araka izany dia miantso ny fampihavanana ny tenany amin'izao fetim-pirenena izao. Zao fotoan'izao dia miatra ny teny présidentsiranana fa ny zavatra misy dia ho ady an-trano azy ny zavatra hisy eto Madagasikara. Amin'ny alala zany indrindra no nanaovanay fiangonana kibanista zay tariho, nanao fifonana amin'ny alala ny présidentsiranana zahay mba tsy hiditra hisian'ny ady an-trano ary tsy hisy ny fahantrana zay tao anatin'ny 4 taona dia fantatra fa isam-baravarana isam-batan'olona ny hiarana zay tsy atako ozo fa teny ankalahelo nataony présidentsiranana tamin'ny fahavelomany ary amin'izao fotoan'izao dia hita fa na ny milaza azy io mpitondra azy dia io hitatsika io fa tsy mitovy hevitra. Mampahery malagasy aho fa efa nangataka fifonana izahay kibanista amin'ny présidentsiranana, mino zahay fa mihaino izy ary mahalala izy fa ny teny nataony zay nitiavany amin'ny malagasy no miatra ankalahelo ka mahatonga antsika amin'izao fotoan'izao. Mino aho fa Andrianalijohn dia tsisy tsony ho anao ny handa ny verena ny président valomanana fa mpidinika aminareo efatra mianaka efa nandefa taratasy taminao Andrianalijohn.